fanankalazanao zairay verasy saotra ioby anao mandrakizay fa lehibe ireo fitahina nomenao anay fandresena me feomena mindra asanatray irasy fanankalazanao zairay verasy saotra ioby anao mandrakizay dia fanomiarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianariva avy amin'ny fiangonana Evangelique Chaîne ao anatin'ity fandarana ity. Amin'ity an'io dia iresaka kely mikasika ny fotoana lehibe izay iarahanao amin'ny fiangonana Chaîne isaky ny alahady sy isaky ny talata alarobia lakamisy ary ny sabotsy. Miorina tanteraka amin'ny Genesis toko faraka amby 70 andininy faraka amby 50 izay manao hoe Andriamanitra efa nampanadino ny fahoriako rehetra tao an-tranondraiko. Ny lohahevitrintsika dia miainga avy amin'izay tenin'Andriamanitra mafonja dia mafonja izay hoe Andriamanitra hampanadino anao ny fahorianao rehetra. Andriamanitra hampanadino anao ny fahorianao rehetra. Motokoa ve mitombony zany raha ohatra karaha Baiboly matoa nilazan'izany Josefa satria Josefa no niteny izany anaty Baiboly dia satria tena zany mihitsy nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Moa ve Josefa rery ny olona nataon'Andriamanitra tahaka an'izany? Tsy Josefa rery nataon'Andriamanitra tahaka an'izany fa misy tantaran'olona maro anaty Baiboly ao tahaka ny tantaran'i Ana, tahaka ny tantaran'i Naomi, tahaka ny tantaran'i David. Feno olona maro anaty Baiboly izay nandalo zavatra marary tamin'ny fiainany. Misy ny sasany efa hatramin'ny mbola kely, misy ny nanomboka tamin'ny fanambadiany fa na inona zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'ilay olona ny Baiboly izay hoe tsy mba manary mandrakizay Jehovah. Ka nahoana koa mety endriky ny fiainanao amin'ity volana jona ity amin'izao fisasahan-taona izao dia hampanadino anao ny fahorianao rehetra Andriamanitra. Hampanadino anao ny fahorianao rehetra Andriamanitra. Efa hisasaka ny taona izany hoe amin'ity volana jona ity no hisasaka ny taona. Vitsy zay dia hiditra indray ny tapataona faharoa isika. Ka melohany hidiranao amin'ny tapataona manaraka dia te hiditra tseritra ny fiainanao Andriamanitra, ampitsahatra ny fahorianao rehetra ary amianao indray fiainana mahafinaritra satria izay nahatongavan'i Jesosy hoy izao za avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Tsy revo ny zavatra nitranga tamin'ny fiainana Naomi fa ny zavatra nitranga dia maty ny vatany. Le tena andry ny akinona ny fianakaviana. Misy zavatra ny tadio fa na ny dokotera nge misy limitiny. Mety manamboly tsika ividianana fanafody fa tsy manamboly tsika ividianana fahasalamana. Mety manamboly tsika ividianana fandriana tsara sy ny tsy haiko ohatra hoe ny sakafo tsara fa tsy manamboly ividianana torimaso sy fahazo tokomana isika. Mety manamboly tsika mety ividianana olona mihitsy azangamo. Mety hoe ity anao fa tsy manamboly anao ividiananao fitiavana. Satria ny fitiavana tsy voavidim-bola, ny fahazo tokomana tsy voavidim-bola, ny torimaso tsy voavidim-bola. Afaka mihinana fanafody mampatory ianao fa torimaso tsy voavidim-bola. Mety mihinana fanafody mampatory ny olona kiray volana mety mandrapatonga azy angamba mety na dia tsondromana le fanafody sy mihinana aza mety tsy atorontsony satria ny tena torimaso dia avy amin'Andriamanitra. Ka ny tiako tenenanao ny fiainana dia ara-panahy. Zava-poana ho an'ny olona miaro tory, ny alipandry, mihinana ny hanina azo avy amin'izany. Zava-poana ho amin'ny mpiambina ny miaritra foana miambina ny tanàna raha Jehovah na miambina azy. Ary zava-poana ho amin'ny mpanao trano manao ny trano raha Jehovah manao azy. Satria ny fiainana dia ara-panahy. Be loatra ny olona mieritreritra fa ohatran'ny scientifique izy, manamboly izy, mahay izy, manao politika izy, mahalalandry izy, manam-pahefanan'ity izy, na nianatra an'izao izy dia tady heritreritra tsy ilan'Andriamanitra. Na hanao tsinitsinina fiangonana na fivavahana na ny mpitarika. Mila mitandrina isika fa lesona ngezabe ty zavatra nitranga tamin'ny fiainana Naomi ity. Ny zavatra nitranga taminy izao maty ny vadiny, maty ny zany amin'ny rahalahy. Nandra-pahatonga azy tsy nanankinikinina intsony. Tsy hoe rehefa maty ny vadiny sy maty ny zanany nge dia tonga dia nahantra izy. Fa mbola nijanona tany amin'ny tany Moab izy. Nandra-pahatonga azy hoe tsisy raisina intsony. Lany daholo ny fananana rehetra satria hitantsika tamin'ny vakitsika teo fa rehefa nandeha nody izy dia voalazany fo izy hoe niala teto izy nanambe fa rehefa nody
tsy nanakinikiny dikan'izany nahantra mihitsy izy mety lany ny volany tamin'ny fitsabon'ny vadiny mety lany ny volany tamin'ny fikarakarana ny zanany fa maty any vadiny sy ny zanany nandraba tonga azy nyteny tamin'ny volanto vaviny hoe mandeha namody any amin'ny ray aman-dreninareo tena tsisy ny ray sy nitsony mihitsy izy zao ny teneny hoe efa tena nitsangana ho fahavaloko Jehova mafonja be zany teny zany raha Andriamanitra mamiraviranao tsisy olona mahavonjy anao nefa koa raha Andriamanitra mikarakara anao sy manandratra anao tsisy olombelona afaka mampetry anao zay tahin'Andriamanitra dia voata mandrakizay ry mpiaino sy mpijery mpanaraka ny fandarana amin'ity an'io ty nahoana nefa te hilaza aminao fa nahoana nefa nahoana fiainanao jerevo Naomi na dia nitsoaka ny fanamboaran'Andriamanitra azy izy na dia tsy nanaiky ny famolavolan'Andriamanitra azy izy Andriamanitra naharo-po tamin'ny foana Andriamanitra niandry azy foana hitanao amin'ny fotoananao mety ohatra hoe hitsoaka hiala amin'ny fiangonana dia tsy hivavaka ntsony amin'ny fotoananao tsy rarahan'Andriamanitra intsony mety moloatra ny enti ny fiainanao fa tsy kelikely miarava tsy moramora misy olona miteny za tsy voatery makany am-piangonana nge dia mivavaka marina tokoa zany fa tsy any am-piangonana ihany nitoerana ivavahantsika kanefa ny tena mpivavaka dia makany am-piangonana tadio fa ny tele sy ny radio tsy mahasolo fiangonana tsy mahasolo fiangonana misy olona ndraindray mijery tele dia ohatrany hoe ihany nalitako amin'ny tele ny ray aman-dreniko nefa olona mbola tsy nona tamin'indray hiprofety ihany na himpaminany ihany na hipastera ihany na hidoktora ihany hitany amin'ny tele na tsy fantatro miala tsy nara manonona titre fa tsy nanonona anaran'olona ako ny zavatra nitranga dia be da be ny olona manohatra an'izany mahita olona ny an-dafy izy amin'ny internet dia iny ray aman-dreniko iny non ny ray aman-dreny dia olona mitaizanao olona mamola volanao tsy azonao asolo internet na tele na radio zany ny fiangonana tsy maintsy misy mpitarika ao zay hitaiza sy hamola volanao ary amin'ny fotoanao mitsoaka famolavolana na tsy mety tezain'Andriamanitra ny famolavolana nge tsy egalina kapoka famolavolana dia fitezananao mba hahatonga anao hialehibe ka afaka handray sy aka zay zava-tsoa rehetra vaovahomanao anao noho zany fotoana zao raha sanatrika ampino efa niverin-dalina ianao na tsy mety hiditra am-piangonana ntsony miantso anao verena mivavaka tongava miangona satria ino tsara mila mpitarika ianao rehefa niala teo ambany fifehezany mpitarika nao misy ny vadiny rehefa niala tany amin'ny fireneny zany hoe nitoerana tokony isy azy izy dia jerevo misy tsisy protection ntsony izy tsisy fiarovana intsony izy tsisy tsony tsy nahavonjy azy ny volany tsy nahavonjy azy tsony kanefa hoy aho hoe na dia zany aza ny zavatra nitranga mety misy amintsika angamba zay meny zao fandara zao tahaka an'izany maty ny vadinao maty ny zanakao finatonao niala taminao tsisy nizany izy atsony mety efa hatrambola kely no tsy manatsapa an'izany fitiavana zany koa angamba mety misy tamintsika koa vonanambady dia maty vady koa angamba fa ohatra Naomi mihitsy ohatrany hoe niaina tao anaty fitahina be nandritra ny fotoana lavalava fa ankehitriny verina tena zarina misy mialokaloka any amin'ny fianakaviana sisa anao mety ny raha vavinao mamelona anao mety ny raha lahinao sisa ny mamelona anao mety pity an'olona ny velomanao mety tamin'ny andro mbola teo dadanao dia mety ohatrany hoe nanana fiainana tsara ianao fa rehefa tsy teo tsony izy ohatrany hoe isan'andro ianao dia mieritreritra an'izany mety manana ray aman-dreny koa nefa ianao fa mety marary ny dadanao na mety marary ny mamanao le andro ekinana mihitsy le ianao le zatra niaina tao anaty fitahina be ankehitriny mangidy tanteraka ny fiainanao move tsy afaka hiverina hiarina intsony ny fiainanao move tsy afaka hiverina anina fiainana mahafinaritra intsony ianao move dia tena ravindre mandeha dia tsy afaka hiarina intsony ny fiainanao move satria maty ny vadinao na maty ny zanakao na tsy eo aminao intsony zay olona mba eritreretina afaka nampy anao dia tapitra treo ve ny tantara mety sanatria tena tsy manakinikinina intsony ianao fa ny baiboly mampiseho antsika mazava ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra fa rehefa naiky niverina tany anina Betlehema tany fireneny i Naomi niaraka tamin'ny vonatony vavorota na dia toko hoe nitsindroka aza ny etombohany tamin'ny fotoanandro satria rehefa toizanao ny tantara dia irota avy anatin'ny vaviny nandeha nitsindroka saloim-bary olona avonjinjavady dia le latsa tatsika kely le tao ambary kely ray sy roa reny nitsindrominy dia velesina kely tototontona dia anamboarana sakafo kely isan'andro zany ny zavatra mba azonao an-tsaina ve hoe zany ny zavatra renina olona zatra ny aina tao anaty fahafenona mavita manao immigration amina firenena afaka tena manana fiainana ny lamina ankehitriny saloim-bary ny olona sendra latsaka sisy mahafantatra olona ohatran'izany olona tena hoe nanana maizy azy misolo katikatara ohatra misolo akanjo tena hoe tsongon'olombolo mihitsy ozy izy ny fitenenana fa zao na dia ny frais taxi be aza tsisy frais taxi be aza tsisy na dia sakafo hoanina ndray maraina azy mandeha tongotra etseroa ray andro any fanina tamin'ny olona anankiray tamin'ny toerana anankiray ozy hoe directeur na orinasa fa ino ozy izy
kamozy izy médecine ianao fa rehefa mirisika sady miteny frantsay tonga dia eniko amin'ny fomba fiteniny ny intonation any ny mot ampiasainy ny fandrafetany phrasiny tao anaty fotoana foiny tonga ny lafantarako hoe tena olona ny any ry te olo ty ary olona tena nahy fa tsy mandaingy fo izy hoe andeha tady asa zao izy izy zao mipoziko sisa ozy izy tsy manana hanikohanina tena mba mangataka fanampiana aminao tsy nama tena otsany fokony jery ilay olona fa afaka ao anao aza fa omena Andriamanitra asy ianao tanao Andriamanitra sanatria na dia toko zao hoe ny zavatra nitranga tamin'ny fiainanao dia anaranao Andriamanitra mbola vonona amerina amin'ny lohan'ny fiainanao afaka mijery ny tantara tsika hatramin'ny farany fa ny zavatra nitranga dia tany ampitsondroana vehivavy mpitsindroka rota no fantatry Boazy fa iny izy nitovy vavy iny dia hoe iny le volantovavy Naomi dia ny zavatra nitranga rehefa aveo Naomi na dia nahantra aza nanana fahendrena izy niteny tamin'ny volantovaviny hoe zao atao nandrapatonga ny Boazy sorotany vady dia lasa niteraka jerevo tsara lasa razambe an' Jesosy ny Boazy sy rota tsy azonao an-tsaina mihitsy hoe ianao anio nge ka afaka ho tonga ho rearea ny taranaka faramandimby mety tena mararila natrehanao zao fa azon'Andriamanitra avadika ianao ho fierté amin'ny fianakaviana hoe sofa nisy ianao na dia zany aza ny zavatra nitranga tsy nanaiky nijanona tao anaty fahoriana ianao tsy nanaiky nipetraka tao anaty fijaliana ianao fa niarina ary tonga teny fotoana amin'ity volana jona ity mety tahaka anao misy rota ianao mety tahaka an' Josefa zay teny hoe nahidiky ny fianakaviana ianao namidy andevo mihitsy tsy maneta fitiavana tsy maneta fifaliana ary tamin'ny fotoana ny sandratanao dia miverina nitotona ny fiainanao fa mitindray mandeha ty le Andriamanitra zay ohatrany hoe teny Naomi hoe efa nampangidy ny fiainako fa ataovy hoe mara ny anarako fa azo atao tsiny hoe Naomi satria nidikany hoe Naomi dia mahafinaritra fa izy ataovy hoe mara ataovy hoe mangidy ny anarako fa ny olona tsy nanaiky niantso azy ho mara ny olona tsy nanaiky niantso azy ohatran'izany dia tahaka izany koa ianao mety efa nanova ny anaranao mihitsy angamba ianao satria leo ny zava-misy ianao mety efa nanova ny toerana misy ianao ianao satria leo ny zava-misy ianao fa androany te ilaza aminao afaka mamerina ny fiainanao hafinaritra Andriamanitra ary zay no lohahevitritsika Andriamanitra mpanadino anao ny fahoriana rehetra sy nitranga tao an-trano rainao tsy hoe akory hoe tsy nitiako tena tsy hoe ratsy ny tao atokantrano hoe ray aman-dreninao ny ratsy tsy fantatra ianao ihany mahalala fa ny fantatra dia zao ninona fahoriana natrehanao mety efa hatramin'ny fahakely mety taminao nanomboka nanambady mety tsy mba ohatrany hoe tsy navelan'ny fiainana afaka mba mifaly fa fomba mifaly kely ianao tsy mba hoe dia tena hoe tena efa nananjavy kely zay vao mba hoe maty ny vady na hoe ohatran'izany fa fomba mifaly kely vetivety alavisaratsena nge Naomi nge zany tsy haiko ohatra hoe mety tany hoany amin'ny fahadimapolo taona ny tanina fa efapolo taona ny tany Naomi mety ohatra hoe roapolo taona izy niteraka dia mety roapolo taona ny zanany lahy tamin'izany mety toko ohatra hoe 5 taona izy dia ny zanany 5 taona dia nanambady ny zanany farafabetsany Naomi 10 taona any amin'le andro zay tsy afahana miasa tsony any amin'le andro zay mety hoe zao nefa hoe vao ametraka demande aiza tsony ny velomana amin'izao aiza intsony mety tahaka izany koa angamba ianao mety ohatrany hoe misy taminareo mety niteraka tsy nanambady na mety hoe nisarahany vady dia ozy ianao aiza tsony mbola iarenana amin'izao fa jerevo ty Naomi ty Andriamanitra afaka mampanadino anao ny fahorianao rehetra amin'ny fomba homo amin'ny alalan'ny fitahiny anao amin'ny alalan'ny famerenany amin'ny lohaniny manana olona ho anao Andriamanitra manana olona ampiasaina mba hitsinjo anao manana olona ampiasaina ho vadinao manana olona hoentiny eo aminao hiara-iasa aminao amin'ny fomba tsy hainao hazavaina ty Andriamanitra zay resahako aminao ty mahay maka ny olona va mivovoka ary mametraka azy ambony vatolampy mahay maka ny olona tsy nitseniny ary mamadika azy ho isan'ny mpanapaka jerevo David jerevo Josefa jerevo koa Naomi fotoananao zao manasanao ary rehefa talata larobia lakamisy amin'ny 5 sasany arivo adiny ray ihany fotoam-bavakitsika talata larobia lakamisy amin'ny 5 sasany arivo fa zay ny zavatra ho resahantsika etsy amin'ny raiky sy andonala kely manomboka amin'ny 7 ny volana jona izao Andriamanitra ampanadino anao ny fahorianao rehetra ny Tanjombato indray dia isaky ny talata larobia ary ny zoma ny talata sy ny zoma dia amin'ny 12 sasany ny larobia kosa dia amin'ny 2 ora sy sasany tongava amin'izany tena azoko antoka tanteraka fahanovan'ny fiainanao Andriamanitra ampanadino anao ny fahorianao rehetra izy tongava maro fa io tsy izy vidibidirana zao ny teneniko anao tsy mitory tsisy porofo zay ny antony fantatrao ve inona ny antony satria velona Jesosy mbola miasa izy mandrakitiny androany zay ny fandarantsika fa dia inoko fanampahiranao ny tenin'Andriamanitra ary ho avy ianao handama amin'ny programme ianao ny sakalady dia manana fotoana ihany koa isika
rehefa lahy dia amin'ny enina amin'ny fito amin'ny enina dia amin'ny fito sasany amin'ny sivy amin'ny folo sasany amin'ny ray sasany sy amin'ny roa sasany ny tsy amin'ny raikitra ny tanjom-bato kosa amin'ny enina sasany amin'ny valo sasany sy amin'ny folo sasany ny arivo amin'ny roa sasany loha hevitra isan-kaladinay dia hoe ny vavaka sy ny fitahina ary ny finoana ny teny nomeny tompo amin'ny fiangonana saina amin'ity taona ity dia hoe vavaka sy fitahina miorina amin'ny salamy fadimimbempolo tongava amin'izany ampianatra anao mikasika ny vavaka isy boky avokako momba ny vavaka sy ny momba ny intizy teo finoana fa ny resantsika dia ny vavaka sy fitahina ary ny finoana azo antoka tanteraka tena siora amin'izany ny ovan'ny fiainanao matoky fahavoarainao ny afatra sy ny filazana samy mitomba fahasoavana fiainao matoboko